kely indrindra dia momba ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny dia ny resaka fivoahana amin'izao krizy zao ndray natao ministra fivoahana amin'ny krizy nivoaka omaly ny fanambarana avy amin'ny fiadinan'ny fahefanavy tetezamita izay milaza fa hoe amin'ny febroary volana aogositra no hosiniavina ilay fedoroty dia mampiratra amin'ny masony olona moa zany mampifanantenana fa ilay fedoroty inona no hosiniavina ilay parafena teny vato ve sa ilay amandeha zay zany fantana voalohany tambaloha. Ia aloha diako am'izay aloha dia tiaka any mba mitatitra ho an'ny vahoaka malagasy eto an'ilay asa natao na dia tany ampianaran-tsasatra ny filoha fahefanavy tetezamita atao a Frantsa atao Paris dia niona tamin'ny andriamatoa Abdou Diouf dia rehefa vita ny fihaonan'ny rotota dia nanambara ty secrétaire général ny OIF ty fa hoe anampy a Madagasikara amin'izao fikarakarana sy fikirakarana ny fanomanana fifidianana zao ary rehefa koa mbola anampy amin'ny fanaovana ilay fifidianana mihitsy isy zany a fampiofanana ho ataony ny expert ny OIF ho an'ireo informaticien gasy eto satria efa io moa zao no tena sihatra kirakarana an'ilay zany amin'ny ordinateur registre électoral zany dia amin'ny herinandro ambony eo no avy zany expert zany ampiofana ny informaticien gasy dia le miofana ndray zany mampiofana ny namany any amin'ny faritra rehetra ina mahatonga an'izay misy logiciel efa nampiasaina tany amin'ny anoe izy io fa nampiasaina tany amin'ireo fifidiana tany Niger sy ny Guinée tany zao zay mambo tsara misy logiciel ary zany tena efa niazakazahany floraduel foana zany aiza ny misy an'izy io misy logiciel mahomby be fo mamofolaza azy ho ampiasaina dia rehefa atao le liste électorale zany rehefa rafitra iny rehefa hanao am'izay ianao an'le suivi sy ny rehetrarehetra na ny vahoaka tsotra na ny tompo-pahefanara-panjakana na ny négocianisy ny rasa mangitany anaran'le olona fotsiny ohatra no ataonao dia mivoaka daholo mombamomba azy numéro an-karapanondro ny adresy ny trano fonena ny sireo olona miara-mipetraka aminy amin'le trano numéro an'le bureau de vote fotsindrana ataonao dia mivoaka daholo reto ny liste ny olona tokony fidy ao anatin'ity bureau de vote ty zany hoe isaky ny misy filazana hoe donné anankiray mombana ny fifidianana sy amin'le olona mpifidy zany inany nanananao nefa tianao fatara daodao mombamomba n'le olona iny ampidirina fotsiny ny donné ray dia avoaka le logiciel daholo le mombamomba n'le mpifidy rehetrarehetra zay ny andaniny logiciel io ihany koa zany mikirakira ny valim-pifidianana mampahombiazana mihitsy anatin'ny ora vitsivitsy fotsiny rehefa tapitra ny ora fantatsaham-bato dia efa afaka avy hatrany io zany mamoaka valim-pifidianana provisoire zany hoe mbola tsy raivitra provincialy amin'ny teny frantsay hoe avancé be zany zany hoe amin'ny teny malagasy zany tena dingana goavana lehibe mihitsy zany ary mety hitondra zany maromaro fa hitondra any amin'ny hoe fanekeny be sy maro zay manana saina ty filaminana zany sy fivoarana amin'izay fikarakarana sy zay valim-pifidianana ho atao eo zay zany ny tany ny taria ny momba ny hoe fedoroty zany le hoe zay tokoa mafisiny etony zany ny fomba ofisialy fa araky ny vaovao ofisialy any dia amin'ny herinandro voalohany aogositra nosoniavina fedoroty ary amin'ny herinandro ambony eo dia ho avy ireo équipen'ny médiation internationale sadeka ikarakara miaraka amitsika malagasy zany ny fombafomba anaovana zay cérémonie zay manontany anao inona le fedoroty rehefa fantatra le fedoroty amande dia inona le amandement dia zany resina be dehibe mihitsy satria misy fomba famakina zany le soratra zay mivoaka hoe ny tena natonga lizigny dia tsotra le resaka dia hoe eo amin'ny fiverenany andriamatoa Marc Ravalomanana le sasany zany mamaky liste miverina tsisy fipetra ta Madagasikara ny hafa ndray miteny miverina fa misy fipetra rehefa milamindamina sy ara-dalàna ny eto Madagasikara raha politika zay sy vao miverina dia samy mifandrindritra mio tao betsaka koa milaza mahay lalàna sy mahay mamaky teny ny hafa koa moa mitsangana mihitsy
eny anany tena marina hititra tehitra ihany le émissiran'le sadeka no farany hoe zongy io hoe tiany tena izy hoe rehefa misy fipetra voro fipetra ko afaka mibiana izy fa amma olo-pirenena malagasy azy zao fomba fitazany azy zay le amandomanga amma olo-pirenena malagasy ny andritao maraka valomana de zoany tanteraka ary tokony iverina any tanindrazana izy any tanindrazana misy azy ty Madagasikara zany feo amin'ny lafiny ray raha pitsarana sy ny tokony zay tsy idirany ny raisam-pirenena satria justice souveraine nation souveraine Madagasikara zay tsy amin'ny fomba fitengo azy zany no tenenina azy fa zay ny hevitry le tenany dia tsy afaka mijabajabaka amin'izany Madagasikara ny sadeka inona ny dikan'izany de tsotra na iverina ary de matomarika valomana misy raha-pitsarana ve izy eto raha misy raha-pitsarana izy eto miatrika an'le raha-pitsarana izy zany rehefa misy fanameloana azy ve eto fa misy fanameloana azy eto miatrika an'izay zany izy ohatran'ny tena hitatsika tsara misy kolonela sy général anankiroa zany tsy diso ny ara-voasazy tamin'ny Andriamatoa Manjakara-Valomana tamin'ny raha 7 febroary no nitratra izy ireo zany no niraha hafa raharabany tena nararotiny zay fisiny fijanona ny taoponja zay nanaovany an'le voatondrony lalàna hoe afaka manao opposition nareo satria nareo tsy nanatrika an'le fotoam-pitsarana de afaka manao opposition nareo zany hoe mandaly didi-pitsarana iny de tsaraina vaovao ndray izy de nitsaraina vaovao le izy de le didi-pitsarana teoloha iny any le sazy azy ny teoloha iny any ndrasany ka Andriamatoa Manjakara-Valomana zany la ohatra ka zay fipetrany azany raha ataony ndraiky l'international ary miteneny ny docteur Simao zay raha ozy izy ka iverina dia miatrika ny raha-pitsarana raha milaza izy fa hoe tsy natrehako de afaka manao le recours zany izy manao le opposition de tsaraina indray fa tiany amankareo zay tsy de resahana firy neo ny voafaritry ny lalàna malagasy sy voafaritry ny lalàna iraisam-pirenena efa resaky ombenombeny eto le culture d'impunité ary nisy raha latsaka tamin'iny nisy ainana foy tamin'iny aina raha latsaka malagasy ainana fo malagasy tsy misy misakala mihitsy fitondrany malagasy reveko fa efa pikarakarana an'izany izy ireo nizay tompona andraikitra am'izay zany ny mamoaka mandadare sy demande d'extradition zany hoe fangatahana amin'ny firenena Afrika Atsimo napotianana any Andriamatoa Manjakara-Valomana mba etrehany ny raha-pitsarana ary raha ilaina azy satria fomba mampanao ary efa natao zany tamin'ny andro ny Andriamatoa Manjakara-Valomana naovana zany fa de tsika tsara le rangaha le tany Komoro tena nalain'ny ministre ny fitsarana tany satria condamné de nalaina tany Komoro tamin'ny avion izy de tonga teto ary raha ilaina raha de ny solotena manana fahefana am'izany raha-mpanjakana sy ara-pitsarana eto Madagasikara no mandeha any Afrique du Sud maka azy any mihitsy ny antony de tsotra so misy ilaza ndraiky hoe resaka kakaiza fa ny tsy zany nisy eloka be vava ny tranka nisy raha latsaka nisy aina na foy misy olona nitondrona hoe reto no mibaiko reto no nampitifitra reto no nitifitra tsy maintsy atao eo anatrehan'ny fitsarana zany zay le hoe culture tsy misy an'izany culture d'impunité zany tsy maintsy atao anatrehan'ny fitsarana zany de amin'ny fitsarana no mijery iza meloka iza tsy meloka zay momba an'iny resaka iny ka maniveko fa mazava amirehetra zay ary mazava amin'izy tompony ihany ko raha fiazana zany ny Andriamatoa Ministra de hoe misy niavina ny findroany volana roa ny feuille de route mandeha ka raha tafody eto Andriamatoa Valomana de miandrazy ny fitsarana na tafody ary zany hoe rehefa tonga zany le vory le fepetra propice à son retour zay filazan'le amendement rehefa tonga ny fotoana iny zany ka mody izy mbola miandro foana ny raha-pitsarana mampanahany le izy ka raha ohatra le 3 novembre satria eo mantsy io le amendement de article 20 mantsy io
io zany tena adihevitra mety za zany fahitako azy de raha izay zany ny position officielle ny ASAP de possible tsy anosony le 3 mouvance izonga joary voatsanary rotona sy tapa meo zay ty fanaovanaovana fiarahan'ny resaka ty hatramin'izay ka hatramin'izao rotona sy tapa mananjy iny zany tonga tao daholo samy miarana anelanelana tao daholo ny babaisy lo vohatra na ny vetatoro na ny vanivelany fa sokajin'olona mazava tsara tsy mety anosony foana tsy mety anosony foana satria zavatra fa mihitsy ny tedavana hoe misaky sa daholo nareo rehetrarehetra reo sy zay vahoaka miaraka aminareo any fa zay ndray niverina mety zay ngama ny tedavana fa tsy fantatra aloha fa mifantatra tsika fotsiny hoe tsy mety anosony mihitsy le raharam-pirenena le vahoaka nefa zany tsy afaka hiandry an'izany ary na alepanelanelan'ny resam-pirenena rehefa nilaza ihany keo efa hitelo zao tany Gaborone tany Santona de teto rehefa nanao apel efa nilaza hoe atsona nareo telo reo atsona farany anosony kasakasaka io vavaka sombisira azakasaka izinana azy tsy anosony tsy afaka miandry azy ny raharam-pirenena sy ny vahoaka satria fa mijaly le vahoaka am'le rotona azy tapany tsy mba afaka mivelatra amin'ny fitadiavana fa gidragidrainy ty raha politika ty laza ary le mpanao politika efa irahantsika malala efa tsy tetena ao anaty posiny loatra tsy ny ampilatanany zany etika politika sy ny rehetrarehetra fa de micarburé filaza zareo mandeha fotsiny en fonction zany miankina am'le tombotsoany manokana ny anaovana an'le zavatra de tsy afaka iandry an'izany tsika ohatra fotsiny zao iverenako kely vetivety le andriamatoroa laharatsiraka milaza fa hoe tokony miala daholo izy anao candidat nikapetraka mihitsy de mahagaga eo voafaritra anaty feuille de route efa voafaritra anaty code électoral efa voafaritra any anatin'ny lalam-panoloana république fa eo raha fa zay reto karazan'olona mpitondra rehetrarehetra eto manomboka reny filoha-pirenena ka hatraha mandala premier ministre sy ny rehetrarehetra tokony miala roa volana miala roa volana alohan'ny datin'ny fifidianana tsika mitentena zao mbola tsisy datina fifidianana efa sanymiarana anaiky avao matona nosoniana iny daholo ka mbola inona ihany ila zany tokony miala sa hoe tokony miala androany ka raha tokony miala androany na de tsisy daty fifidianana izy koa nge izy ara no niteny hoe latsaka candidat amin'ny filoha république ka manana tsy izy miala roa androany aloha de mbo jereny be sy maro tena mba nisy etika am'izay le mpanao politika fa tonga de efa niala mihitsy izy mbola tsisy daty ara le fifidianana filoha république mbola tsy fantany de efa niala izy nolona mampoussereo iala elo tsy hiala ka ina zao nidika an'izany zany ngefa ndrebrebena sain'olona fotsiny zany rehetrarehetra zany raha ato am'ty feuille de route ndreo de zay olona efa tsy anao roto ka tsy anao namana rehefa nyrotoroto nanao roto be namonjy ny fitondrana de tezamita na tsapa hoe andao iary tatanato anatiny aty fa mahatsara zavatra zay no ny ty miziriziry lava ry atokotany ty reo mbola ao nandalo teo daholo ny masoandro ny orana ririnitsika zao mbola andalo ihany ny efa vitsy anisa de mbola miziriziry reka tsy afaka iandry azany ny vahoaka malagasy fa na ny mpanelanelina rehefa nyteny farany misoniavanareo fa rehefa tsy sonianareo vita afaka didy amin'ny fatana nandrosoko tay tsy nirehatra mahakasika azy indrindra sady farany indrindra fosisa ny fotoantsika le voto ministre nareo anaty gouvernement ianao zao tena fiovant manangana ty tetezana ty de misy membre ny gouvernement zay devabolana teo zany miditra anaty gouvernement tao olona tena mpifanandrina milamina tsara zany nareo zay le cohabitation ve mandeha tsara sa tena lasa praihevitra endrika ray zany ampalalana anao zany sy ampalalana ny vahoaka misy ray amreo ministra am'izao fotoana zao reo anisany voatondotondo to naniraka nanapoka an'le cocktail molotov tany antranoko tamin'ny décembre 2008 fa no tonga tao zany miteny hoe iny tantara tamin'iny fa ty tantara vo anomboka firaisantsika tanana amoaka ny Madagasikara am'ty kristy samy vitany miray feo miray kalokalo fa zay filaza azy zay sy ministre am'izao fotoana zao ny manadino tsy manadino fa le hoe anao kakay anzavatra zany nefa na natony nidiranao anatin'le izy ny de hoe andrafitra sy amoaka an'le hoe
gouvernement d'union nationale zany gouvernement firaisam-pirenena ka raha ianao anatin'indray no tsy mahay manana an'izany fandeferana sy fitiavana zany fianao indray no ibotsina toy ny fotoam-panana azo rano dia tsisy antony akory na le anaran'le gouvernement ka zany ndray dia miteny aminao fa anatin'ny gouvernement hitanao le izy eny am-panaovana fijidy varotra reny miaramiaraka sy ny rehetrarehetra fa tena za tsy miteny hoe raitra fa tsisy moa ny raitra tena raitra fa tsisy azo hoe anakisana anazy zany ma gouvernement firaisam-pirenena amy gouvernement firaisam-pirenena fa misy tsy politique fa mahavita miresaka tsy mila mifandihitra tsy mila mahavita miresaka dia mandamina dia hevitry raisina foana no atobiteny io koa magaga am'le hoe antitianakeny nanao pacte républicain sy rehetrarehetra dia hoe tira courage contre l'exécutif zany contre le gouvernement zany le antitianakeny ndo nanondro olona hoe misy olo tena ny ministre am'izao fotoana zao ato anatin'ny gouvernement ato dia mahagaga ny olona mihitsy ahoana koary zany aretiky ny politika rehetra hoe zany reto solotena andreto any ve zany io ataony tira courage io sa tsy sa ahoana zany hoe tianao zavatra misy zavatra kely eny izy ireo efa fantatry zay moa mpanao politique zay ary zay tsy fisy ny etiky politique zay tena misy zavatra tena kely eny misy lohan'olona misy olona ray sy roa sy telo tena tsy tiany ato amin'ny fitonana ato izy nefa mandray anjara ihany fa mieritreritra izy zany mikitikitika ahoana ny fomba anakizakizahana an'le olona zay nge izy hoe dia raha antaninao nefa le solotenan'izy ireo amin'ny gouvernement hoe mba ahoana ny hevitry nareo amin'izany amin'reto any mpanao politique zany fa tsika taty fa indray ina fa hoe anao firaisan-kina gouvernement firaisan-kina pirenena mamoana Madagasikara amin'ny crise dia zay no totsika ato ya misaotra loatra ministre